Mandrakariva dia mitondra ny teny fiarabana ho anao izay manaraka ity fandarina zany malaza ity topilasy toboko avy. Angamba efa fantatsika ny tokony loha hevitra ho resahana androany ao anatin'izao fandarina izao dia ny zavatra nitranga tany Manjakandriana tamin'ny fitsidihana na fandehana na fivezivezena na ihany koa fikasana izay hiazo ny lalam-pirenena faharoa iny nataon'ny filoha Marc Ravalomanana sy ny antoko Madagasikara tamin'ny omaly alatsinainy. Ny zava-mitranga aloha no resahantsika satria dia nanam-pikasana hanatanteraka fiarabana tratry ny taona sy fanentanana ao anatin'ny lisitry mifidy ho an'ireo mpikatroka sy ny vahoakan'ny Manjakandriana ny antoko Madagasikara tarihan'ny filoha Marc Ravalomanana ka ny toerana hanatanterahana izany dia tao Atiko Sambaina. Mazava ho azy arak'izany fa programa efa mipetraka eny Nievenina fa ho tanterahana tao amin'ny tany malalaky ny Tiko any Sambaina. Fa na izany na tsy izany amin'ny maha olom-pirenena amin'ny maha ray aman-dreny ary misy ihany koa ireo olom-boafidy sy olom-bavam-boaka be ny tanàna mpanolontsaina niara-dita amin'ny filoha Marc Ravalomanana sy ireo mpikambana ao anatin'ny birao politika dia nanana programa hafa izay tahaka ny mahazatra azy dia eo aloha izany ny mahatsena ny andro tamin'ny fotoan'andro iny ka nahafahana nijery ny zava-misy teny an-tsena. Fa teo ihany koa ny hoe any Manjakandriana misy amin'ireo mpikatroka ao anatin'izany antoko izany no avy any amin'ny faritra iny ka nieritreritra ny mba hitsidika ny toerana mialohan'ny fihaonana tao Sambaina izay nanatanterahana ilay fihaonana fiarabana tratry ny taona sy fanentanana. Nety ny fitsidihana izay tahaka mahazatra amin'ny filoha Marc Ravalomanana rehefa mandalo tahaka ireny dia ny vahoaka mihitsy no mangataka ny hidinany eny amin'ny tsena na eny amin'ny toerana izay vory olona samy hafa eny. Nataon'izany tao Karion ary nahafahany nifampiresaka tamin'ireo vahoaka any toerana ary nahitany ny fahoriana ary nahenoiny ihany koa ny etaeta sy ny antsoantso nataon'ireo vahoaka any amin'izany commune Karion izany. Raha teo ny filoha Marc Ravalomanana dia nieritreritra ny hazo any Manjakandriana izay toerana nahalehibe azy, toerana ihany koa nivezivezeny ary niariny tanatin'izany fitantanana ny orinasa izany ary anisany nametraka tantara lehibe azy teo amin'ny lafiny ara-piainana na ny ara-pitantanana ny orinasa ihany koa izany. Kanefa dia voasakana tetỳ Sambaina ny fiarakodia nitondra azy. Fa ny zava-misy aloha resahantsika dia hoe nanaitra ny be sy ny maro ny fanambarana nataony minisitry ny ati-tany sy ny fitsinjaram-pahefana tamin'ny faraika amin'ny telopolo ny volana marsa tany amin'ny aina amanjerim-panjakana ny amin'ny tsy fahafahana mamoro olona kalamanjana ataon'ny fikambanana na antoko politika na vondrona politika izay mikasa anao izany. Voarary izany hoy ny minisitra tompon'andraikitra na antoko ho an'ny fitondrana izay nanaromana an'ilay ady-hevitra na hivelan'ny fitondrana fa ny tena marina dia antoko-mpanohatra no tena tiana sy tetehana ampanginana vava tsy hahafahan'izy ireo mandeha any amina toerana hafa izay hivelan'ny toerana anaty trano. Ankoatran'izay ihany koa dia hoe malalaka amin'ny fivezivezeny satria ao anatin'ny asa ny mpanatanteraka. Iza moa natao hoe mpanatanteraka? Ny mpanatanteraka dia ny filohan'ny repoblika mazava ho azy. Filohan'ny repoblika izay heverina fa ho kandida kanefa ratsy toerana amin'izao zava-misy eto amin'ny firenena izao. Fanambarana no entina hanitsahana lalam-panorenana, fanambarana ihany koa ny entina hanitsahana an'ireo lalàna samihafa manan-kery eto amin'ny firenena na lalàna amin'ny fiainana antoko politika na lalàna amin'ny fiainana fifidianana na ihany koa lalàna izay mampitsitraka ny zo isam-batan'olona. Efa tsy resahantsika intsony moa ny lalam-panorenana sy ny déclaration universelle des droits de l'homme na fanambarana iraisam-pirenena momba ny zon'olombelona. Andeha rahantsika ao anatina minitra vitsy ny tranga nisy teny Sambaina Manjakandriana. Teto Sambaina ity fahatapahana lalam-pirenena ity androany. Ny ovy indray mantsy nitetika adin-dramatahora. Teo aloha raha nosakana anaty anatrika ny fotoana mpanoana ny dimy, izao tsy avela mivezivezy mihitsy indray ny mpikambana. Zon'olom-pirenena tsirairay avy anefa no mivezivezy, indrindra fa filoha teo aloha izay manana ny sata amin'ny fiazy. Na ilay nampiatra ny mbaiko aza tsy nanana navaly teto. Fampiarabiana tratry ny taona ireo androany ato amin'ny toerana. D'accord. Fa alohan'izay zay amin'ny zavatra ny vezivezy. Voalohany aloha elemano le izy tsenany androany fatanareo ngamba zay hoe tsena ny sécurité ny tanàna sy ny sécurité anareo sécurité anjaranay zany tsy anareo fiambana amin'ny andro-panjakana zay ronom-boafidy mahalala zay zavatra ataonay zay
fatarana fa voasoratra amin'ny andininy fafolo amin'ny lalam-pandranana fafolo mazo liberté circulé mangatakandrina Madagasikara atsika anay kinantsy ory ato any nangatanareo dia afaka makanareo misy antony manokana ve ny mety anakanana an'le lalana zafady nangataka anao fampiarabana tratrantaony nareo androany ao amin'ny Tico Sambaina dia angaviana anao mba anatona any misy tranonay tompoko tsy dia saika andeha ao zay atao ve sa misy antony manokana mihitsy tsy ahafahanay manisika an'ity lalana iray ty nangataka mbola ao anatina fankalazana fampiarabana tratran'ny taona zay fa manana antondia mihitsy aty manjakandrina fa mbola tsy ao anatina fankalazana tsy événement politique tsy ao anaty fety zany ijery ny trano tao manjakandrina no antondia mialoha ny anaovana ny fifampiarabanana tratran'ny taona tao Sambaina saingy izao tsy navela mihitsy ary namelarana ersatra amin'ny arabe tsy nahasakana azy anefa izany nidina ny fiara ny filomarika Ravalomanana ary nandeha an-tongotra niala teto Sambaina trano manjakandrina mandroso sy miverina disy fahavalo hatrany ny mpitondra amin'ny sakatsakana ataon'ny filomarika Ravalomanana toy izao nampiatsihany indray mantsy ny herim-pamoretana androany ny tsy fandriam-pahalemana nefa efa mampiteny ny mona ny fanambarana iraisam-pirenena momba ny zon'olombelona izay nakatoavy ny fanjakana malagasy dia milaza ao amin'ny andininy faharoapolo ny olona rehetra dia manana zo ivory malalaka sy hita anaty fikambanana ny andininy fahafolo amin'ny lalam-panorenana malagasy dia manambara fa ny fahalalana manao hevitra sy miteny ny fahalalana eo amin'ny fifandraisana sy ny fahalalana manao gazety ny fahalalana hita amin'ny fikambanana na ainao manjery ny fahalalana mivory malalaka ny fahalalana mivezivezy ny fahalalana amin'ny fieritreretana sy ny finoana dia samy iantohany amin'ny constitution daholo na ny lalam-panorenana ny lalana fejor lara fa 2018 008 tamin'ny 11 mai 2018 mikasika amin'ny fifidianana sy ny fitsaham-pahakevim-bahoaka ao amin'ny lalana fa 5 andalana fa 3 dia milaza fa mialoha ny fanombohan'ny fampelezan-kevitra ofisialy amin'ny fifidianana sy ny fitsaham-pahakevim-bahoaka ny antoko politika dia mandray anjara amin'ny fanetanana ny fiainana ara-politika ao amin'ny fanajana ny lalam-panorenana sy ny lalàna 2011 bara 012 nikasika ny antoko politika dia manambara amin'ny andininy fahenina amby-roapolo fa ny antoko politika dia manana didy anofana ny mpikambana ao aminy anentana vahoaka andray anjara amin'ny fiainam-pirenena sy ny ara-politika ary ianao tatitra nikasika ny rahana ara-politika tsy fanaraka tsara amin'ny lalàna iraisam-pirenena na loi universelle tsy fanaraka amin'ny constitution nefa ianao ny tokony mitandro ny filaminana ny ati-tany fandriam-pahalemana ka ny andininy ny fahavalo amby-roapolo amin'ny lalàna mikasika ny antoko politika voalaza ambony io dia manambara fa ny fihetsiketsehana sy famoriam-bahoaka ataon'ny antoko politika dia malalaka tsy maintsy manaja ny lalàna manan-kery nikasika ny fihetsiketsehana sy famoriam-bahoaka nefa izy ireny inona ny tsy najaitsika teo zao direo olona milamina be reo ny fanapahana larana fa 10 ACDD ACC D3 tamin'ny 3 mai 2018 dia milaza ana ivory amin'ny vanim-potoan'ny mpifidianana dia tsy maintsy amarinina amin'ny mety isin'ny fanakorontanana iza zao manakorotana tsika sa izy ny ala voamarena be agny Antananarivo mba manana fotoana ninje fa mba aza atao anareo aza atao an'io kosa ny olona aza atao an'io kosa ny olona fa ianareo olona hoe za sura fa tsy nomemeny fahatany gradinareo are olona manam-pahaiza mianatra afaka mandiniky hoe atony mety atony tsy mety zao ve ny heverinareo fa mety ka miary filoha fa tsy miary vahoaka tokony vezivezeny n'olom-pirenena rehetrarehetra tsy lalana ty ioro lasa mijalo voasakana eto le olo-pirenena ndeha etsinanana ndeha ekandrefana voasakana eto a tsy mahavitany famelomatenany a eo a mijaly le vahoaka ny didim-piainana efa miamiakatra ihany
de ampizalinareo le vahoaka tsy hivezivezy zalinareo le vahoaka tsy hitady vola iny fahalemena zany ny dikan'izany malemy reny sary reny dia azo anam-porofona fa voatotoina tokoa ny fivezivezen'ny olon-tsotra sy ny mpanao politika na ihany koa ireo tompon'andraikitra teo aloha arak'izay nambarantsika izay na ihany koa ny olom-boafidy amperinasa voatotoina izany ary nambara fanambarana izay nataona mpanao politika maromaro niara-dia tamin'ny président Marc Ravalomanana ihany koa ny aminy hoe fanitsakitsahana lalam-panorenana ny zava-misy amin'izao fotoana izao sy ny amin'ny fanohitohinana ny demokrasia sy finiavana ambolo-korotana eto amin'ity firenena ity ny famerana sy sakana sy fampiororona atao amin'ireo famoriam-bahoaka izay tanterahan'ny antoko politika tsy miaraka amin'ny fitondrana zava-misy iainan'ny firenena izany satria rehefa idina tsy afaka manao hetsika ny antoko politika izay tsy miara-dia amin'ny fitondrana mazava ho azy mpanohatra zany dia misongadina ho azy ny antokon'ny fitondrana izay ny tena tadiaviny izao fitondrana izao tao anatin'ny fanambarana iny ihany dia napetraka izao mazava tsara ny fanainganana ny gouvernemanta handray fepetra rehetra ampitsarana ny fanerena sy ny sakana ary ny fampiororona atao amin'ireo famborim-bahoaka tanterahan'ny antoko politika nakalamanjana izany na anaty trano manerana nosy no marian'ity fanambarana ity ihany fa miantso ireo solo tena mpanjakana rehetra zany hoe ny préfet sy ny district reto vondrona toko manao politika reto isan'izany filoha Marc Ravalomanana mba hanaja arak'ity fanambarana ity ny tsy fiandaninana ara-politika sy ny tsy fitanilana eo amin'ny fametrahana ny andraikitra zay tanterahan'ireo préfet na chef district izany ary famarana moa dia nanainga ny mpitandro ny filaminana mba hampitsahatra ny herisetra sy ny fampiasan-kery diso tafahoatra ary ny fihetsika sy fiteny tsy manaja ny zon'olombelona ataon'izy ireo mandritra ny fotoana ny tanterahana ny asany amin'ireny famoriam-bahoaka ireny mandrakarivo isika dia miresaka ny mahazava-dehibe izany zo sy andraikitra isam-batan'olona tokony ho ankatoavin'ny fitondram-panjakana izany ankoatra ny fitondram-panjakana dia ny tsirairay ihany koa dia manana an'izay fahafahana hanaja zo sy andraikitry ny rehetra izany raha tsy voahaja manko zany dia lay maha olom-pirenena ny olom-pirenena mihitsy vohitsakitsaka araka ty tranga omaly ity dia vohitsakitsaka mihitsy izany zo sy andraikitry ny olom-pirenena izany zay fahafahana hivezivezy fahafahana hivory fahafahana hiaino vaovao fahafahana hahazo tatitra ihany koa na fahafahana ihany koa hitaraina am'izay mety ho ray aman-dreny zay ahafahany mitaraina na io ray aman-dreny ny tantana teo aloha na io ray aman-dreny manana andraikitra ara-panjakana fa na ihany koa io olom-boafidy manana andraikitra ao anatin'ny andram-panjakana nefa ho isika tamin'ity zava-misy tany sambaina manjaka andrina ity dia tsy navelan'ireo mitondra fanjakana tamin'ny alala mitandreo finaminana nomena baiko hanatanteraka izany fa na nisy ary izany rehetrarehetra zany dia noary amin'ny filoha Marc Ravalomanana sy mpiara-dia amin'ny sakana ka afaka nandeha tany manjakandrina tapitanana izy ny aino ny taraina sy ny tetam-bahoaka tsy maintsy ijoroana ny zava-misy amin'izao fotoana izao fa tsy avelanao zay tany ny kibony ary anitsaka lalàna amina fanambarana aminainao manjery-panjakana fotsiny ny tompon'andraiki-panjakana amin'ny alalan'ny ministera ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana raha tsy zany manko dia mandringa ny fomba fampiaran-dalàna eto Madagasikara marina fa efa misy hatrany ny fantsahana lalam-panorenana nataony ty fitondrana ity fa ny famelana ny fitondram-panjakana hanao izany ho fomba fanao matetika dia fahalemeny rehetra izay manaiky izany ihany koa ka mba tsy ahafahany reto mpitondram-panjakana reto idingindrambo hanitsaka hanao tsinitsinina ny lalàna manakely eto amin'ny firenena dia mijoro mampahafantatra izany amin'ny alalan'izao fanambarana sy mijoro ihany koa ampasahina amin'ny alalan'ireo hetsika sady manentana ny vahoaka ao anatin'ny lisitra mifidy ny antoko-tiako Madagasikara izany no hiantsona ihany koa ho an'ireo antoko sy vonona politika izay mahatsiaro fa voelingelona sy vohitsakitsaka ny zony mba handray ny andraikiny satria tsy adiny ny antoko-tiako Madagasikara ireny na adiny filoha Marc Ravalomanana ireny zao ady misy atrehany ao anatin'ny didijadona izao sy ny famitena ny demokrasia sy ny fahalalahana amin'ny sokajy rehetra fa tena ady ambonina ny antoko sy ny mpanao politika sy izay mieritreritra fa ho kandida na fifidianana filoham-pirenena na fifidianana solomam-bahoaka na fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina kominaly sy munisipaly
adimbonana arak'izany ka hiantsona ny rehetra mba hifanometanana tsy angina vava. Ny atoko tiako Madagasikara, ny RMDM, ny MMM efa nanameloko izany. Azo eritreretina fa manameloko izany fomba fiasa ratsy ataon'ny mpitondra fanjakana izany, zay miafina ao ambadik'ilay lalàna sadasada ka samy anameloka izao fihetsika ataon'ny mpitondra fanjakana ankehitriny izao. Zany zava-misy, zany malaza, makasitraka tompoko lahy, makatelina tompoko vavy.